vao mipetraky io fotodrafitrasa fifanarahana nataon'ny fanjakana ty amin'ny partenaire avy any ivelany ty dia hiterak'asa be dia be ho an'ny tanora dia mba anisany ampihena na ataontsika hoe tsy asa zato isan-jato ary ampihena ny asan-dahalo satria manana asa ataon'ny tanora satria asa be dia be no hita amin'io rehefa avy nanontany an'ireto solotena ny gouvernemanta reto zahay satria tsy tsara manko tonga dia mamaly fotsiny amin'izao fa aleo nanontany an'zareo inona marina ty projet ty ka afa-po tanteraka zahay fa dia hitondra soa amin'iny faritra iny ny fisian'io projet ataon'ny fanjakana tsy misy teritery io malalaka le olo raha ohatra izy ataontsika hoe manana 1 hectare amboleny kabarina na amboleny katsaka hatramin'izay nentim-paharazana dia malalaka izy hoe iara-iasa amin'ity orinasa ty ve sady tsy iara-iasa satria orinasa io afaka manome semasy afaka mitondra fomba vaovao raha namokatra izy ataontsika anatin'ny hectare raiky mahita kabaro izy 2 tonnes mety possible mahita 4-5 tonnes izy miaraka amin'ny orina sitrapony zay tsy misy teritery io fa dia malalaka izy hoe andao ary iara-miasa fa misy karazana zavatra offre zany ataon'lay orinasa hoe raha iara-miasa aminay nareo dia zao ny zavatra ifanjarantsika zao ny zavatra homena ianareo zao ny zavatra avy aty aminay hanampihana ianareo dia ino arakaraky ny tompon-tany hiditra izy na tsy hiditra izy tsisy teritery io rehefa tsy hanao izy dia malalaka zay 105 hectare zay amenoantsika n'le 60 000 hectare zay mitondra fanampanazavana ihany koa ny solombavambahoakan'Ambovombe-Androy Mazava zany ny fifanarahana ataon'ny fanjakana sy le orinasa vahiny anao io asa io tsy misy vahoaka poretina hisorona amin'ny taniny io fa tsy maintsy misy fampiresahana miaraka amin'ireo vahoaka reo zany tanitsika tany goavana mamokatra nefa itsika kere lava manafatsavary avy any velany manentana ny olona tsara sitrapo rehetra zany mba hanohana ny filoham-pirenena amin'ny fanatana projet ty fa tsy ny olona ratsy sy tia tena no hanjakazaka amin'ity tanitsika ty